Miarahaba daholo tonga sondray amin'ity vidéo vaovao ty manantena fa ao tsara daholo ianareo. Androany ty vidéo ty dia spécial kely satria efa ela be zany tsy resaka anareo face à face de les yeux. Efa ela be zany tsy resaka taminareo. Dia androany indray moa zany hiverina hiresaka aminareo mahakasika ana concept vaovao ka manantena fa ao tsara daholo ianareo rehetrarehetra ka mbao atomboka amin'izay alefaso orange générique. Dia inona indray ny concept resantsika androany satria efa be da be ny zavatra nyresantsika ihany tatao amin'ny page. Zavatra nyresantsika farany efa 2 volana lasa zay efa elaela ihany mahakasika ny fakapanahy. Dia androany indray isika hiresaka mahakasika ny fialonana. Dia mety be da be aminareo ny teny hoe Monsieur, est-ce que tu peux me donner un peu de définition à propos de fialonana parce que moi je sais pas vraiment c'est quoi mialina. dia za mialina zany mety hainareo fa za mody mafana hoe za mialina zany atao mialina zany dia toetra anankiray ohatra ianao namanao na ny havanao na sandrinao na sokinao na reo namanao nahazo zavatra ohatra nahazo telefôny izy nahazo akanjo vaovao izy dia malahelo fonao dia lasa mialina zany atao hoe mialina. C'est une définition mais je sais pas vraiment en français. Atao lasa miteny français vietnamika ianao parce que il faut aussi exprimer un peu français zany atao mialina zany zany mialina zany azafady za mialina zany dia toetra anankiray ohatra zany izy nahazo akanjo izay efa niteneniko teo ihany dia ohatrany marary fonao dia ohatrany te azoko ianao dia zay lasa mitarika fialonana zany ny atao hoe mialina. Dia meko exemple kely anareo dia ohatrao za mialina zany nahazo akanjo tena raitra dia raitra tokoa ny namanao ary kiraro akanjo t-shirt rehetrarehetra dia nananany satria nomeny mamany satria anniversaire dia ianao tsy nahazo dia aveo ianao lasa malahelo ny fonao dia manomboka tesitra ianao manomboka malahelo ianao maninona ary za tsy nahazo fa izy mahazo tsara be dia eo manomboka mitarika an'ilay atao hoe dia efa ohatra mazava be iny karaha tsy azonareo dia enjeo amin'ny taxi sangisangy fotsiny moa. Efa ohatra mazava be iny nomeko anareo iny dia merci beaucoup à Jean Stéphane tamin'ilay animation beaucoup anao iaka noho izany tsy haiko hoe efa zay le définition dia inona zavatra tokony ataontsika be da be ny zavatra tokony atao satria za mialina zany tena zavatra anisan'ny fahotana dia fahotana za moa zany efa fantatrareo hoe tsy mety farak'izay tsy mety ka anareo zay miteny hoe mety mifahotana dia mialatsiny aloha zany fa dia manana problème ara-tsaina ianao raha miteny an'izany ianao hoe manana problème ara-tsaina ianao fa zany mialina zany fahotana ary tonga dia hoe fahotana zay tena hoe tsy tian'Andriamanitra ka ny zavatra tokony ataontsika dia inona zay no tena resantsika eto mila mifamelesontsika ka ny zavatra omeko anareo androany dia ny zavatra tokony atao afahantsika tsy mialina ntsony satria zany mialina zany tena ratsy. Dia mety misy to dia miteny hoe fa ahoana zoko to dia lasa masika be zoko zany to dia manome moral be nga zoko efa 45 ans efa nandalo fiainana be da be efa nahazo expérience be da be mbola kely mbola tanora mbola jeune Z jeune alpha za na olona 45 ans za mijery an'ity vidéo ty Jean-Jacques sy hita 45 ans mijery an'ity vidéo ty ianao tsy parti an'le jeune Z ntsony dia tsy manino zany satria mbola manana an'le toetra hoe mialina. Za koa ary mbola manana zay toetra zay fa ny antony izarako azy satria zavatra efa niainako dia tiako zarana aminareo ary tiako resahana aminareo satria tsy mety za mialina zany ka zay ny tiako tenenina eto dia manana teknika anankiray efficace be azy tokony ataontsika miaraka ndao azy Pasti ataonako ty fa to dia tenenao anay le teknika efficace raha tsy zay to dia angalarina ianao aza beresaka be tsony angela ikalma amin'izay ianao fa fao teneniko le izy ny teknika efficace aleo meko any Jean Stéphane ny animation le technique efficace tokony ataontsika. Ok ary Mr Stéphane fa teneniko andro zareo le technique efficace. Le technique efficace dia tsotra be rehefa misy namanao na ny havanao na ny sokinao na ny sandrinao na cousinanao na cousinanao mahazo zavatra dia zavatra tokony ataonao dia mifaly fotsiny. Rehefa mifaly ianao dia tena hoe lasa tonotono fonao dia tsy tezitra tsony ianao tsy malahelo tsony ianao fa tena hoe faly ianao dia lasa tsy mialina tsony. Dia mety misy manontany fa maninona ary izy masy dia sandra iny mifaly nefa izy ihany no tokony hifaly dia ny anton'izay satria toetran'i Jesosy zany rehefa misy mahazo dia mifaly miaraha mifaly amin'izay faly dia miaraha ory amin'izay ory dia izay no tokony tanterahantsika zavatra tsotra be zany fa mba ndao tanterahantsika miaraka satria zany koa toetran'i Jesosy zany hoe zany rehefa misy mahazo dia miaraha mifaly aminy dia
zay le technique efficace. Revo mifaly anao de revo misy olona masy de lasa manomboka tsy de manana le toetra tsony anao hoe malahelo kivina ohatrany fa tena hoe lasa faly koa anao faly fa nahazo ny namanao de tena hoe faly anao de mahafinaritra nge zany lasa tsy mialina tsony anao revo manana an'izay toetra zay. De manantena fa tena tianareo vidéo iny misorapetsaka mijery hatramin'ny farany manantena fa tena hoe nahazo lesona daholo anareo rehetrarehetra de amaranako azy de misorapetsaka anareo nanaraka miaraka tetontsika mijery vidéo maro ka zavatra tiako tenenana de hoe misorapetsaka anareo de manantena fa ho tianareo ny vidéo rehetrarehetra zay mba navoaka koa de amin'ny vidéo manaraka indray tsika mifankahita veloma daholo. Tainy topo.